dia faly manolotra miarahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ny tenako. An'io resantsika an'io zany dia ny momba ny ataontsika hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika zany hoe thérapie par la musique zany amin'ny terme scientifique. Ny thérapie par la musique dia ataontsika nga hoe manasitrana zavatra maro, manasitrana aretina maro. Ny terme hoe manasitrana angamba aloha tsy dia hoe any angambany fa hoe afaka zany misoulager, manamora kokoa zany ny fiainanao ny aretina maromaro. Eo ny aretina mitaisa izay efa teneniko foana zany atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé fa ny aretina mitaisa dia aretina izay ataontsika mamizambizany reo, aretina izay entin'ny mpitsabo zany ny dokotera ny fijerevana azy akaiky kanefa tsy ampy ny hoe fijerevan'ny dokotera ny aretinao satria tsy 24 heures sur 24 ny dokotera dia eo akaikinao fa ianao koa zany tsy maintsy miezaka zany manoloana ny aretinao hoe inona zany no entiko ahatongay hanana ny hery sy tatsaka sy ny angovo hoentiko miatrika an'ity aretiny ity satria ny aretina mitaisa ohatra ny ataontsika hoe ny dépression nerveuse, ny diabète, ny hypertension artérielle, ny sinisisa zany ireo karazana aretina ireo zany dia aretina izay ataontsika zany hoe miaraka amin'ilay olona mandra-pahafatiny fa zany hoe ny fanafody sy ny fanaraha-maso dia entina zany ataontsika hoe anamaivanana an'ilay aretina zany mba tsy handavo an'ilay olona iray. Ka ao anatin'izany zany ny koa zany ny ataontsika hoe ireny douleur chronique na ireny fanaitainana izay tsy mety afaka amin'ny olombelona ohatra ny arthrose, ny arthrite, ny manaitaina amin'ny valitaonana na ny mal de dos, ny sciatalgie zany na ny hernie discale. Ireo karazana aretina ireo zany dia atao hoe aretina mitaisa ary dia mamizambizana tokoa zany ny olombelona iray ka anjaran'ny olona tsirairay zany ny mitady ny hoe ahoana ny iainany miaraka amin'io satria raha ohatra koa mantsy zany hoe totsy ny fanafody be loatra koa ny olona anankiray dia mety misy koa zany fiantraikany amin'ny fahasalamana na effet secondaire koa zay zava-tsaika ao anatin'izany ny fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika zany indrindrandrindra eo amin'ireo olona izay manana douleur chronique zany dia manampy dia manampy betsaka ny thérapie par la musique zany manampy satria ny mozika dia mamelombelona ny atido zany hoe ny fahainoana ny mozika zany dia mahatonga ny olona anankiray zany izay ny mozika zany ny effet ny mozika any amin'ny atidoany zany dia ny atidoa manjary mamoaka an'ilay ataontsika hoe hormone sérotonine zany hoe hormone du bonheur zany hoe io zany no io hormone io no manome fafinaretana ny olombelona anankiray ka raha ohatra hoe tsy mamokatra ny sérotonine io zany ny olombelona anankiray dia izay ilay mahatonga an'ilay olona manjary malahelohelo lava, manjary tsy mahita fafinaretana amin'ny fiainana, manjary
negativa amin'ny fiainana dia mety miafara mihitsy zany zavatra rehetra zany amin'ny farerahan-tsaina na ny dépression nerveuse ary mety mitondra mihitsy zany any amin'ny famonoan-teny ka ny mozika zany dia manampy betsaka mihitsy zany amin'izay lafin-javatra izay rehefa tsy mamokatra ny sérotonine io koa mantsy zany ny olombelona anankiray dia betsaka koa ny aretina izay mety mandreraka azy na ny eo amin'ny ataontsika koa zany ny amin'ny hoe resaka fitaovam-pandevonan-kanina io koa zany dia afaka ihany koa zany hoe entina miaraka amin'ny mozika koa zany rehefa misy olona zany manan'olana eo amin'ny resaka fandevonan-kanina ohatra feno rivotra foana ny kibony efa nazavaiko teto moa zany ny momban'izay zavatra rehetrarehetra izay ny mety mahatonga an'izany rehefa miady saina be loatra ny olona dia mety miatraika hatrany amin'ny fitaovam-pandevonan-kanina zany zavatra izany na ny appareil digestif zany ny aretim-bavony sy ny rehetrarehetra rehefa betsaka loatra ny sorosoron-tsaina ny sorosorom-piainana dia mety miteraka aretim-bavony zany zavatra zany ka ny fihainoana mozika koa zany dia manampy betsaka amin'ny ireo karazana aretina ireo ka eo ihany koa zany ny ataontsika hoe ny sorosoro madinika ataontsika hoe amin'ny constipation na ny fitohanana ohatr'izany zany dia afaka mandray ny mozika ianao ny thérapie par la musique zany dia afaka ataonao amin'ny toerana rehetrarehetra tsaratsara kokoa zany ianao mba miaino hira zany ataontsika hoe eo amin'ny 30 minutes isan'andro eo zany dia maka toerana anankiray ianao na eo amin'ny buraonao na aiza ny toerana zay tianao hipetrahana zany ahafahanao makafy mozika ary avelanao hiditra tsara any anatin'ny atidohanao zany ilay mozika mba hanao tsara miasany ary dia maka concentration tsara ianao rehefa miaino azy fa hitanao tsara mihitsy fa na ireny migraine na retina-do na reny sorosoron-tsaina ireny dia afaka manjavona rehefa avy miaino mozika ary afaka ihany koa ianao zany manao danse koa zany miaraka amin'ny mozika izay sady mampihetsika vatana zany no mifampietsehana vatana moa dia fantatsika tsara fa entina mamelombelona zany miozatra amin'ny tenatsika olombelona ary afaka analiana koa zany ny karazana toxine na ny zavatra maloto ao amin'ny vatatsika olombelona satria ohatrin'ny machine zany ny vatatsika olombelona dia mapiditra ny ataontsika zany hoe ny zavatra ahodina zany avy amin'ny sakafo dia tokony ihany koa mamoaka koa zany ny déchet avy amin'io fiodinan'io mily io ka raha tsy mivoaka ny déchet dia iny zany no mahatonga ny ataontsika hoe intoxication ny fijanonany zavatra malotoloto rehetra ao amin'ny tenatsika olombelona ka tsy mahasalama ary mahatonga aretina maro ny thérapie par la musique koa zany dia zavatra miseho amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fiainan'ny olombelona fa ngamba mety hoe tsy tena fantatry ny olona ngamba ny hoe ny asany fa araky ny fikarohana zany dia matetika zany ny ataontsika hoe ny dépression nerveuse na ny arerahan-tsaina zany dia matetika betsaka mitranga zany aty amin'ny tany vaventy fa rehefa natao ny fikarohana dia somary vitsivitsy ihany zany tsy dia betsaka loatra zany io zavatra io any amin'ny tany mahantra satria ny antony dia miaina ao anaty mozika zany ny olona matetika any amin'ny firenena mahantra ary
tia mihaino mozika ary tia mandihy ka indraindray zany a tsy fantatry le olona zany zavatra zany fa hoe mitondra fahasalamana ho azy zany zavatra zany fa amin'izao fotoana zao moa zany a noho ny hoe efa fianahany fomba fiainana avy ety amin'ny tany mandroso zany amin'ny tany mahantra zany andalam-pandrosoana dia efa mihabetsaka koa zany ny arerahan-tsaina any amin'ny tany andalam-pandrosoana. Eo ihany koa ny adim-piainana, eo ihany koa ny faharerahan-tsaina amin'ny tontolo izay tsy milamina loatra zany ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mahatonga ny mikaroka ny fomba rehetrarehetra zany izay ahatonga mila iray zany hanana ny ataontsika hoe ny énergie sy ny faharisiana na ny motivation zany hoentiny hiatrika ny fiainana andavanandro ka ao anatin'izany ny thérapie par la musique. Eo ihany koa na ny homamiadana izay mety ihany koa zany hoe amin'ny alalan'ny fiainona ho matetika koa zany ny mozika dia afaka ihany koa zany mahatonga fitonin-tsaina ao amin'ny olona anankiray ka mahatonga zany ny sela izay anao ny multiplication araky ny tokony ho izy zany ao amin'ny olona anankiray satria zay mantsy no tena antony mahatonga ny homamiadana izay efa nazavaiko teto ny antony ny hoe ny fikorontanan-tsaina ao amin'ny olona anankiray zany dia mety mahatonga ny énergie négative ao aminy izay mety mampikorotana ny fomba fivoaran'ny famoronana sy ny fivoaran'ny sela amin'ny tenan'ny olombelona dia mahatonga fivotosana amin'ny toerana iray ka izany zavatra rehetrarehetra zany dia azonao ampidirina ao anatin'ny programa fandaminanao ny toe-tsainao amin'ny andavanandro zany ny mozika ka afaka ihany koa ianao manao ny thérapie par la musique koa zany ao amin'ny spa na bain tourbillon ohatran'izao ataoko zao amin'ny toerana rehetrarehetra zay andehananao. Afaka koa ianao mitondra an'ireny casque écouteur reny izay tsara dia tsara tokoa zany na eo andavarangana na mandehandeha kely zany manao lamarche any amin'ny toerana izay mangingina zany hoatsika vehivavy moa zany aloha tsy di tena manome conseil loatra ny amin'ny hoe mandeha amin'ny toerana mangingina satria efa betsaka moa zao ny zavatra rehetrarehetra zay mifamafao amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona tsy laozan'izay mpanao ratsy fa afaka mandeha ny an-dalambe eny ianao manao lamarche dia mitondra ny écouteur, afaka manao jogging mitondra ny écouteur, afaka mandeha ny amoron-dranomasina. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia antoky ny fahasalamana indrindrandrindra zany isika vehivavy dia mila an'izay fitonin-tsaina zay mba tsy ahatonga ny aretina izay manjaka amitsika satria maro dia maro rehefa natao ny fikarohana ohatra ny homamiadan'ny nono dia vokatry ny fikorontana-tsaina eo amin'ny vehivavy. Eo ihany koa ny arerahan-tsaina kanefa isika vehivavy dia miandry antsika ny ankohonana, miandry antsika ny zanatsika, miandry antsika ny firenena. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia mahatonga ny hoe tokony zany hoe mba mikarakara ny vatany sy ny sainy ary ny fanahiny zany ny vehivavy
mba tsy ho lavo alohan'ny fotoana dia toy izay zany angambany no azoko lazainantsika zany momba ny thérapie par la musique. Raha ny tenako manokana moa zany dia fanaoko matetika ny mihaino mozika atao amin'ny tourbillon zay manome ahy ny énergie na ny angovo izay entiko miatrika ny fiainana isanandro ka betsaka ny exemple ny thérapie par la musique izay azoko atoronareo eto satria fifampizarana no ataontsika eto raisiko adidy ny mifampizara amin'ny apray tanindrazana amiko ny zavatra indrindrandrindra ny vehivavy zany izay hitako mihitsy amin'izao fotoana izao fa tena ketraka amin'ny fiainana misy lafiny maro dia maro mety mahatonga an'izany zavatra zany ka izay no anetanako ny vehivavy zany hikarakara ny vatany ny sainy ary ny fanahiny afaka manao an'izany ny vehivavy raha ohatra ka manana ny ataontsika hoe finiavana fa tsy hoe entiny fahadisom-panantenana amin'ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainana. Isika vehivavy manana ny heritsaina betsaka indrindra hoentina miatrika an'izany ataontsika hoe fahasarotan'ny fiainana zany dia manasa anareo hijery matetitetika hitsidika matetitetika ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary manaova abonnement. Bye bye.